Revako malalo amin'ny tompo hitombo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tsotra ny tompontsika noho ny amin'izao marain'izao izay ahafahantsika midera azy indray noho ny fitantanany ny fiainantsika sy andraisantsika fampahirezana avy amindray amin'izao etrentsika ny lavanandro izao. Salamo 8:100 ny andininy 5:20 mitsahatra ny andininy 2:70 no hiderantsika an'Andriamanitra. Salamo 8:100 andininy 5:20 mitsahatra amin'ny andininy 2:70. Andeha hitsangana isika rehetra hidera ny tompontsika. Deran'ny tompontsika amin'ny alalan'ny famakinany salamo manao hoe: Jehova, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianary fahafantarana tsara ny fahalalana aho, fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana aho dia maniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Ampianaro aho ny didinao. Namoron-dainga amelezana ahy ny priare. Amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalànao no iraviravoko. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra indray izay ny an-danitra tsara indrindro, midera mankalaza manome voninahitra anao izahay ankehitriny. Noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao izay arotsakao tsy hitalany eo amin'ny fiainanay. Izany indrindra ankehitriny no mahatonga anay eto amin'ity toeranyity indray. Noho ny fitarihanao fanahy masina, noho ny fitantananao ny fiainanay hatrizay, ary mbola maniry koa izahay ny hitantananao ny fiainanay mandrakizay. Izany indrindra no iranay izany tonkiram-panahy izay ankehitriny, satria Andriamanitra mitantana ny fiainana izao tontolo izao ianao. Ary mba tianay koa ny hitantananao manokana ny fiainanay. Raha handray ny teninao ary zahay amin'izao marain'izao indray ho fampahirezana ao anay, dia ianao fanahy masina ihany no mitenena aminay eto amin'ity toerana ity. Ary izay rehetra fahotanay hatramin'izay hifonanay eto anatrehanao Jesosy Kristy, mialohan'ny anatanteranay izao fampovavahana izao. Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, meteza ary teny aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina indray. Aminarinao Jesosy. Amen. Vavakitsika. Jesosy, tonga tokoa ny fotoana izay hamakina sy handraisanay ny teninao. Ianao ilay fanahy masina pampahery no mitenena aminay. Amin'ny anarinao Jesosy. Amen. Ny mofinainantsika anio ry havako dia ny Luka 5, ny andininy 7:20 mitsahatra amin'ny andininy 9:20. Ny Luka 5, ny andininy 7:20 mitsahatra eo amin'ny andininy 9:20. Ny Luka 5, ny andininy 7:20 mitsahatra eo amin'ny andininy 9:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy, dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilia sy Jodia ary tany Jerosalema, ary ny herin'ny tompo dia tao aminy mba hasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa, ka nitady izay ampidirany sy hametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia niakatra teo an-tampon-trano, ka nanesorana ny tafon-tanimanga, dia nampidirina lehilahy mba amin'ny fandriny ho eo afovoan'ny olona, dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy: Rahalehilahy, voavela ny eloko ao. Fa ny mpanorandalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe: Iza moa ty lehilahy miteny ratsy ity? Iza ny mahavela eloko afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia namaly ka nanao taminy hoe: Nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa ny moramora kokoa,
ny manao hoe voavelany eloko ao samy manao hoe mitsangana ka mandehana fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ity ambonin'ny tany amena eloka dia hoy izy tamin'ny marary ny paralisisa izao milaza aminao hoe mitsangana dia be tao ny fandrinao ary modi any an-tranonao ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeta ny fandriny dia lasa nody sady nankalaza n'Andriamanitra ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza n'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa malala ao amin'ny Tompo tsy tsahatra hitombo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika ary ny fanamasina ilay efa mampahery atsika isan'andro. Amen. Amin'ity Luka 5:5 ny andininy 7:70 mitsahatra amin'ny andininy 5:20 ity ry havako dia asa fanasitranana nataon'i Jesoa tao anatin'ilay fampianarana izay netiny perikopa efa perikopantsika tamin'ny ladarà teo moa ity Luka 5:5 mitsahatra amin'ny andininy 5:20 ity ary mino aho fa dia azontsika tsara izao lazay ny soratra masina izao sy ny afatra tiany holazaina amintsika tsiraray avy. Manao asa fanasitranana Jesoa ary ny perikopa eo alohany izao aza dia mbola asa sy fanasitranana nataon'i Jesoa ihany koa. Rehefa malala ao amin'ny Tompo toy ny fanasitranana rehetra izay misy eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy ezaka atao avy any amin'ny olona marary izay vao tonga any amin'ny fanasitranana izany. Fa na ny olona tsy mino aza mitady fanasitranana ny amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy misy ezaka hataony mba hahatonga azy ho sitrana. Na izy manatona any amin'ny toerana mety hitsaboana, na izy mampiantso olona hitsabo sy ny sisa misy ezaka atao vao mitondra fanasitranana ho an'ny tena. Ary toy izany koa isika rehefa mankao amin'Andriamanitra misy ezaka tsy maintsy ataontsika vao sitrana isika. Na izany na izany kosa zany efa riavako dia izao amin'ny fanasitranana izay ataon'Andriamanitra dia mahagaga loatra Andriamanitra araka ny hitantsika eto ilay Jesoa mahagaga amin'ny fanasitranana izay ataony. Andriamanitra eto araka ny hitantsika eo dia mifangaro amin'ny olona rehetra izy, mifangaro amin'ny olona rehetra. Every toy ny fiarahamonina anankiray izay hifangaron'olona maro be ity sehatra nisy an'i Jesoa ity ary dia eo Jesoa. Ary jereo ny toerana misy an'i Jesoa fa eo afovoany izy, fa tsy toy izao hoe eto aloha ohatra dia ianareo eny, fa i Jesoa dia eo afovoan'izy rehetra, mampitovy azy rehetra Jesoa. Izao kosa nefa na dia mampitovy azy rehetra azy Jesoa dia nanavaka izay mino azy manokana kosa izy araka ny hitantsika eo. Jesoa tsy manavaka na manitra na mpanan-karena na varam-pianarana na bado na marary na sitrana, tsy manavaka Jesoa. Izany hoe raha avadika amiko sy aminao izany teny izany dia hoe mety amin'Andriamanitra aho ary mety amin'Andriamanitra koa ianao. Ninninona aloha nataonao sy ataonao dia mety amin'Andriamanitra foana ianao, mety amin'Andriamanitra hatrany aho, tsy manavaka izy. Ary fantany avokoa izay heveriko sy kasaiko toy ilay teny tany ampon'ny fariseo maromaro izay niara-ny saina eo. Ary izany indrindra no akatsika afatra voalohany amin'ny tian'io ity. Io teny ny fariseo niara-ny saina io. Ary io fiaraha-misaina nataony amin'ny fariseo io dia efa fikendrena izay hamonoana an' Jesoa, hitady izay fomba hamandrihana an' Jesoa sy hamonoana an' Jesoa. Ny afatra riavako dia izao, aza misaina hamono ny hafa, aza mba misaina ny hamono ny hafa. Fantatr' Jesoa ny tao an'eritreritra izy ireo
fa izy ireo rehetrarehetra mihitsy no niarany saina. Izany hoe efa kopaka isasahana mihitsy io mba ahafahana mamono an Jesosy. Saingy izao ry havako, no tapahan Jesosy zany sain-dratsin'izy ireo zany ao no tapahan Jesosy zany, ary dia nopory foy ny Jesosy fa izy ireo raha tahamono an Jesosy, Jesosy aoriana kely io dia mbola hamelona indray aza. Mbola hamelona indray aza Jesosy. Andriamanitra tsy mpamono fa mpamelona, piaro izay mino azy izy. Piaro izay mino azy izy. Toy ny arovany amin'ny Petera teo amin'ny samborana azy raha notapahany nasiny Petera ny sabatra ny sofin'ilay miaramila anankiray. Fa miaro Jesosy. Zany ty Andriamanitsika ty ry havako. Na dia elohina azy izy dia mbola miaro hatrany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, inona moa ny zava-misy eto satria asa fanasitrana no atao, tsy misaina hamono isika fa misaina hamelona kosa. Fa nanjanona zany dia ny zavatra nitranga eto dia izao, mety ho resa be no nitranga teo amin'ity toerana ity tamin'ny nitondrana ilay marary ny paralysisa izay narovan'i Jesosy, izay nisotranin'i Jesosy teo. Satria rehefa nihizina ny olona tsy hita intsony izay fomba nitafitrano ny norobahana, ary dia teo nampidinina ilay marary ny paralysisa, dia ny zava-nisy robaka ny trano nampidinina teo voan'ny olona ilay marary ny paralysisa. Zao koa nefa ny zavatra nisy ry havako, rehefa avy nisitranin'i Jesosy io olona io, tonga koa dia nolazain'i Jesosy manao hoe mandehana betao ny fandrianao dia mandehana mody any an-tranonao. Fa tsy nisy teo hoe rehefa sitrany ianao dia andana amboaranareo izay nitondra an'io marary ny paralysisa io sy ianao efa sitrana io tafitrano robaka io. Fa ny zava-nisy teo, sitrana ilay olona tonga dia nalefa nandeha nody. Ahoana re raha trano anankiray teo akaikin'ny tranonareo hoe every hoe misy trano anankiray lehibe mahazaka olona maro akaikinareo eo. Dia iny Jesosy tonga ao norobahana ny trano, avy eo sitrana ilay olona tonga dia nalefa nody fa tsy nandraidraikitra. Inona re ny zavatra mety hisy e? Fa toy n'ilay resaka teo aloha, Jesosy miaro sy tompona andraikitra amin'izay mino azy, ary Jesosy no miantoka ny zavatra rehetra tamin'izany, fa tsy izy akory na dia ry zareo aza ny nanimba. Zany ry havako ny zava-misy teo. Ny zava-dehibe dia ny finoana tao anatiny, ary rehefa sitrana izy rehefa avy eo dia nalefan'i Jesosy. Jesosy no miantoka satria miaro no mino azy izy, tsy mba mamono Jesosy fa mamelona. Teto ange ry havako dia karazany roa zany ny eloka izay nositranin'i Jesosy eo e. Eloka, manasitra ny eloko Jesosy. Karazany roa. Voalohany, ny fahotana maha-olombelona ilay marary ny paralysisa, fahotany amin'ny mahampanota azy, amin'ny maha-olombelona izay misatroka ny Adama sy Eva azy, dia nositranin'i Jesosy zany. Faharoa, fahotana na fahadisoana vokatry ny fanimban-javatra izay simba teo. Fa rehefa tafidina ilay olona dia hozy Jesosy hoe voavela ny eloko ao. Izany hoe tsy nanana fahadisoana intsony ianareo na dia simba aza ny zavatra teo. Ny tanjona ry havako ao amin'ity soratra masina ity dia izao: ataovy izay hatongavana eo amin'i Jesosy. Fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao ka tafaray amin'i Jesosy, dia Jesosy manamboatra ny lasanao. Manamboatra ny lasanao satria Andriamanitry ny fotoana rehetra izy. Afaka miasa any amin'ny lasa, afaka miasa amin'ny ankehitriny, ary afaka miasa any amin'ny ho avy koa. Jesosy mamboatra ny lasa, fa ataovy aloha izay hatongavana eo akaikin'i Jesosy.
avelao any ny Saodia marobe eo mpanakakaizana an Jesosy avelao any ny Saodia ny Deaona sy ny sisa fa makanesa eo akaikin'ny Jesosy aza mba misaina ny hamono ny hafa rehefa hanatona an Jesosy fa misaina ny hamelona isika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Eo amin'ny fiainantsika isika ry havako, faharoa ny amin'izao ten'Andriamanitra ao dia hoe irio no velominy Jesosy, irio no velominy, satria ny olona mpanota dia mijanona ao anatin'ny fahafatesana. Jesosy eto dia manangana ny maty izy, ary imbetsaka no manangana ny maty Jesosy. Ao amin'ny testamenta vaovao, imbetsaka manangana ny maty izy. Ny fahafatesana izay atsangany Jesosy dia fahafatesana noho ny ota. Toandry Matio natsangany Jesosy tamin'ny maty. Teo mipetraka teo mpamoriketra izy dia natsangany Jesosy hoe mitsangana manaraha fananganana ny maty izany nataon'i Jesosy izany. Eto ity mararin'ny paralysisy ity dia heverina fa olona efa maty io, satria olona efa tsy afa-mihetsika io, tsy afaka manao ninona intsony io, maty daholo ny ozatra rehetra ao aminy, ary ny taolany koa dia tsy afa-mihetsika fa mijanona fotsiny amin'izao. Olona efa maty izany, tsy afa-miasa. Tsarovy koa ry havako, fa eny amin'ny fiainantsika koa isika rehefa tsy mihetsika sy tsy miasa eo amin'ny fiainantsika dia toy ny efa maty koa isika. Toy nyity marary ny paralysisy ity. Firifiry ny olona eny amin'ny fiarahamonina izay maty fahavelony, mety mandeha ihany ny tongotra, mety mandray ihany ny tanana, fa tsy manao ninninona izay hampandroso ny tena sy hampandroso ny hafa, mijanona ao anatin'ny fahafatesana ihany izany. Ao amin'i Jesosy ihany ry havako ny fahavelomana, satria raha tsy manatona an' Jesosy ny olona dia mijanona ao anatin'izany fahafatesana izany ihany. Tsarovy koa nefa fa ny fahavelomana mitondra fahafatesana ho an'ny hafa dia mbola fahafatesana ihany koa izany. Toy ny misaina ratsy, miteny ratsy, miteny mahery, miteny mandratra, tondra fahafatesana avokoa izany ho an'ny hafa, ka tafajanona ao anatin'ny fahafatesana ihany ny olona. Marobe ny olona nomehevitra fa manompo an'Andriamanitra izy, fa mbola mamono olona hatrany eny amin'ny fiainana andavanandro eny. Endrika fotsiny dia efa hita fa tena mpamono olona, satria masika. Tsy afaka mandinika sy mandalina tsara ny fomba entina mifandray amin'ny hafa, fa mandeha ho azy ihany fotsiny izany, hany ka mijanona ao anatin'ny fahafatesana ihany. Izao nefa ry havako, rehefa manaiky anatona an'i Jesosy dia velomin'i Jesosy, ary ny famelomany Jesosy sy ny fanasitranany Jesosy dia mialoha hatrany amin'ny fanasitranana ny fanahy aloha. Araka ny voalazan'i Jesosy eto hoe vao tonga teo anatrehany ireo olona ireo dia hozy Jesosy hoe voavela ny eloko ao. Voavela ny eloko ao. Jesosy rehefa manasitrana dia tsy mialoha ny fanasitranana ny vatana sy ny aretin'ny vatana mihitsy ny fanasitranana ny fanahy, fa mialoha hatrany ny fanasitranana ny vatana izany. Ary io fanasitranana ny fanahy io dia tsy maintsy efa misy finoana ao amin'ilay olona aloha, izay vao miteny Jesosy hoe voavela ny eloko ao, ary dia sitrana ny vatany rehefa avy eo. Toy izany hatrany ny fanasitranana Jesosy amin'ny soratra masina. Izay Jesosy eto vao miteny hoe mitsangana be tao ny fandrinao. Io izany ry havako malala ao amin'ny tompo, midika an'io teny io dia hoe rehefa velona ianao ao amin'i Jesosy Kristy dia mandraisa andraikitra. Fa tsy hoe ilay olona mbola nibatanao teo indray no hoe mbola reradreraka izany na dia efa sitrana raha fa dia io eto ihany aloha ilay fandriana. Fa vao sitrana ilay olona dia hozy Jesosy be tao ny fandrinao, ary mandehana mody any an-tranonao. Fandraisana andraikitra avy hatrany rehefa sitrana ao amin'i Jesosy. Ny olona mahatsiaro sitrana matanjaka ao amin'ny tompo dia miasa avy hatrany, fa tsy mipetrapetraka. Ary izany no tenen'i Jesosy, avy alao eo io tandrobaka io, fa miantoka azy aho, fa mandeha ihany ianao mody.
any an-tranonao. Asa ny lazaina amin'izany ry havako. Asa avy hatrany. Aza avela ho fahasahiranana ho an'ny hafa itsony ianao rehefa sitranao amin'i Jesosy. Fa mitsangana mandraisa andraikitra. Ao amin'i Jesosy koa dia izao aminy ihany ianao no tokony hiantehitra fa tsy miantehitra amin'ny hafa. Satria izao nomen'Andriamanitra fanahy ianao, nomen'Andriamanitra vatana ianao, nomen'Andriamanitra saina ianao, nomen'Andriamanitra fo ianao, dia mila ampiasainao ireo satria fitaovana ngeza be sy maro izay nomen'Andriamanitra anao. Noho izany ry havako eo anatrehan'ny zavatsarotra izay tsy maintsy misy iainana isan'andro zany, dia tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe tsy manana vahaolana ny amin'izany fa ireo be dia be ireo nomen'Andriamanitra ireo, ary dia mila ampiasaina ireo fanahy vatana saina fo. Mila ampiasaina izany. Ataovy izay vita mandra-piala eto miaraka amin'ireo saina fo fanahy vatana ireo, izay fitaovana lehibe nomen'Andriamanitra anao farany ry havako. Tanana sy tongotra, tanana mandray fandriana, tongotra mandeha, izany ny hitantsika eto amin'ity fanasitrana nataon'i Jesosy ity. Raha mbola mety ampiasaina tsara ireo eo amintsika, dia ampiasao fa aza avela mipetrapetraka fotsiny. Fa rehefa ny tanantsika sy ny tongontsika no avelantsika hipetrapetraka fotsiny, dia miamalemy toy ilay marary ny paralysisa indray tsika. Rehefa mbola afaka mandeha tongotra manana fiara aza mandehana tongotra, ampiasao ny tanana. Fa rehefa miasa ny tanana dia miasa ho azy ny saitsika, ary ny fanahintsika moa motera mampiodina ireo rehetra ireo. Rehefa miasa tsara toy izany tsika ry havako, dia olona salama ao amin'Andriamanitra satria efa nisotrany Jesosy. Koa mahay re zary tsika eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fiatrehana ny fiainantsika isan'andro indray. Afatra roa ihany ny entana tamin'ity an'io ity. Voalohany dia nitodika tao anatin'ny fariseo, ilay niara-ny saina mba hamandrika sy hamono an'i Jesosy. Dia tsy mila manao izany tsika eo amin'ny fiainantsika. Aza mba misaina hamono ny hafa, fa mameloma ny hafa toa an'i Jesosy. Mitadiava izay fomba hamelomana ny hafa izay reraka eny amin'ny fiarahamonina ao amin'ny tokantranontsika. Faharoa, Jesosy ihany no mpanasitrana, Jesosy ihany no mpamelona. Irio no mba ho velomin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa velona ao amin'i Jesosy dia aza mipetrapetraka fotsiny fa mandraisa andraikitra. Lanio amin'ny fanompona azy ny fotoana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitra anay eo misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay nambara taminay tamin'ity maraina ity. Teninao izay mampatsiahana indray fa ianao Andriamanitra no manasitrana anay amin'ny alalanao Jesosy Kristy. Raha te ho sitrana izay dia tsy mila misaina hamon'olona, hamon'ny hafa, fa mila maniry kosa ny mba ho velominao Jesosy Kristy isan'andro. Ary rehefa velonao ao aminao izay, mahery, matanjaka, dia mila miasa mampiasa ny momba ny tenana rehetra mba hanatanteraka asa handrosoanay amin'ny finoananao, handrosoanay amin'ny fampandrosoanay ny tenanay, ny ankohonanay, ny hafa maro samihafa izay efa nanondranao anay. Jesosy mitondra bavaka indray izay amin'ity maraina ity. Ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara izay isaorana ianao indrindra, ny amin'ny nahazahoanay, ireo mpiandraikitra foibe vaovao, ireo Brown mpiandraikitra foibe vaovao izay tarihan'ny filoha vaovao, isaorana ianao indrindra izany. Ary izahay anie dia hitondram-bavaka azy ireo mandrakariva amin'ny andraikitra mavesatra sy ny antso izay efa natefanao tamin'izy ireo. Tompoandriamanitra eo, mivavaka koa izahay amin'izao maraina izao an'reto mpanomponao reto indray izay nandray ny teninao teo. Mino izahay fa olona velona sy matanjaka ao aminao izy ireo satria nositranonao ny fanahiny, ny vatany, ka dia hiasa mafy sy hiasa tsara eo amin'ny fiainana mba hampandroso ny tena sy hampandroso ny hafa, fa tsy hipetrapetraka fotsiny. Jesosy Kristy mpamonjy anay eo.
izay rehetra tsy voatononay ho azy ireo tamin'izao maraina izao dia tanterao amin'ny fiainany ray izany. Ny vavakay kosa izao dia tambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao manao hoe rainay izay ny an-danitra vao masina anie ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra omeo any io izay anona saza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay aza mitondra anay mifakam-panahy manafanay amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao finoana ny tsodrano atolotry ny tompo amintsika manao hoe ary le manitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy motanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika matoky sy miantso anareo sady izy ihany no ahefy izany. Amen. Mipitrary avako hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.